Dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana mahakasika ny toetry ny andro sy ny toetr'andro indray. Androany tsika dia miaraka amin'ny sampandraharaha anankiray ato amin'ny Météo Madagasikara izay miandraikitra indrindra ny fifandraisan'ny toetry ny andro, ny toetr'andro sy ny fambolena satria tsika eto Madagasikara dia be mihitsy amin'ny mpamboly. Dia raisitsika ary ny lehiben'izany sampandraharaha izany Razafindrakoto Benjamin miarahaba tompoko. Toko faly miarahaba anareo tokoa zahay. Misy zany eto amin'ny Météo Madagasikara sampandraharaha anankiray izay misahana manokana ny fifandraisan'ny toetr'andro sy ny fambolena mba ahafahana mamokatra zavatra anankiray nomenan'ireo mpamboly ireo ahazoany maka fepetra amin'ny izay tokony ataony hanatsarana ny fambolena izay karakarainy zareo. Dia inona avy ary izany ireo vokatra aroson'ity sampandraharaha anankiray ato anivon'ny Météo Madagasikara ity ho an'ireo mpambolitsika hanatsarana izay fambolena izay? Misy ny bulletin agrométéorologique izay vokarinay isam-bolana hanomezana torolalana ho an'ireo tantsaha ireo zany mba ahafahany maka fepetra amin'ireo izay asa ataony zany amin'ny fambolena mba azahoany vokatra tsaratsara kokoa hanatsarana ny toe-piainana sy ny eto amin'ny Madagasikara zany. Izany hoe iza sy iza avy ary izany mahazo ity karazana torolalana izay avoakanareo ity? Mahazo an'io daholo zany amin'ny ankapobeny eraky Madagasikara ireo faritra 2020 izay misy eto amintsika dia mahazo an'io isam-bolana misy mitoro-hevitra izay ahafahana maka fepetra ao anatin'io zany. Ho antsika rehetra ihany koa dia ao amin'ny site web ny Météo Madagasikara dia hitantsika ity vokatra anankiray ity azontsika alaina maimaimpoana isaky ny fahaenina volana zany. Amin'ny fahaenina volana septambra zao dia efa afaka mahazo ihany koa isika rehetra izay liana amin'ity torolalana izay hanatsarana ny fambolena eto amintsika ity. Resakitsika teo alohaloha kely teo izany station d'expérimentation izany. Ndeha hijerentsika kely izany ilay izy izao. Eto amin'ilay station d'expérimentation tsika izao misy karazana voly anankitelo izao eto. Misy voatabia, dia misy haricot vert, dia misy tsaramaso. Dia eto akaikiny eto misy ny station météorologique fa hono Monsieur Benji misy ifandraisany ve ny singa mandrafitra ny toetry ny andro refesina ato sy ity karazana fambolena izay ataontsika ato amin'ny station d'expérimentation ity. Misy ifandraisany tokoa zany ny singa refesina ety amin'ny station météorologique sy ity le voly atao eto ity. Raha refesina eto zao ohatra ny rotsakorana, ny hafanana, ny évapotranspiration izay ilaina tokoa zay amin'ny kadikady atao amin'ny fatran'ny rano ilain'ny voly. Ka ireo singa ireo zany dia misy fiantraikany tokoa amin'ny fitombon'ny voly. Ka raha ohatra diso betsaka loatra le rano izay azon'le voly dia misy fiantraikany zay eo amin'izay vokatra mety ho azo. Raha diso kely loatra ihany koa dia hitantsika fa meratsy ny vokatra azo amin'izay fambolena izay atao. Ka kajiana zany le rano amin'ny fatra izay tena ilan'ny azy. Ka ny voly isanisany tsy mitovy ny fatran'ny rano izay mety ilaina. Ka na ny toerana misy azy koa zany tsy mitovy izay fatran'ny rano amin'ny filan'ilay voly izay. Izany hoe raha fitiantsika maranantsika ity fandaharana ity natao ity station d'expérimentation ity mba hanatsarana io torolalana izay omenantsika isam-paritra isam-bolana io mba ahafahana manatsara kokoa ny voly. Dia mandrapitafy indray ary tompoko lasy tompoko vavy.